Miarahaba tompoko lafinaritra, tompoko vavy ankafaliana trano no anoloranao ny vaovao mahakasika ny mety ho toetry ny andro indray. Afatsika ny andro amin'ny ankapobeny atao anatin'ny 3 andro manaraka na ny voamaraina na ny tolakandro izany satria dia isy indray aloha amin'ny ankapobeny izay andian-javona izay ho amin'ny faritra sasany indrindra fa aty amin'iny afovoantany indra tokony tsokany rivotra mangatsika kosa no somary ibantoerana ho an'ny tolakandro. Isy ihany koa nefa ny fisidinana maripana misongadina ny maripana ambony indrindra any amin'iny tapany atsimon'ny nosy iny indrindra moa fa raha ho an'ny rapitso manokana. Jerentsika amin'ny tsipirimy makasika an'izay mety ho toetry ny andro izay ho an'ny tontolo androny somary dia isy zany ny andian-javona ho an'ny faritra sahatsasany amin'ny afovoantany iny aty amin'ny ilana sanana kosa dia mandraondraona aloha ny andro mety arahana erikerika zany aty amin'ny aloatra mangoro ka aty amin'iny atsimo atsana nosy. Nisy tandrifin-drahona ihany koa aty amin'ny motsiraky ny faritra atsinanana vatovavy sy fitovinany ny ankoatr'izay aloha dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa indray mitoetra hatrany izay andro manjombonjombona mety arahana erikerika izay raha ho an'ny aty amin'ny aloatra mangoro sy ny ilana sanan'ny afovoantany rehetrarehetra iny. Ny aty amin'ny faritra atsinanana kosa sy Ambatsoa ary Analanjorofo dia misy tandrifin-drahona miserana hatrany. Aty amin'ny andrefana sy avaratra andrefana kosa ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Makasika ny tombatombana ho an'ny maripana raha ho an'ny tontolo androny zoma kosa indray dia manodidina ny 9.0 ka hatramin'ny 20 degré celsius mafana indrindra aty amin'ny afovoantany, tavalatsaka hatramin'ny 10 degré celsius kosa mangatsika indrindra any vakinakaratra any. Misongadina ny fidinana maripana ambony aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy satria dia manodidina ny 4.20 degré celsius ny mafana indrindra. Raha manerana ny nosy dia any Maheva-Tanàna aloha no mamay indrindra eny amin'ny 30 degré celsius. Ho an'ny tontolo androny sabotsy indray dia mitoetra ny orana miatoato ny tontolon'ny andro aty amin'ny Antalaha, Ambatsoa sy Analanjorofo aty. Misy tandrifin-drahona kosa ny maraina aty amin'ny tapany atsimon'ny aloatra mangoro somary mahazo ny tapany atsimon'ny atsinanana sy fito avinany iny mandraondraona ny ilasan'ny afovoantany fa dia masoandro mibalika no saika ibantoerana any amin'ny faritra sisa. Maripana ho an'ny sabotsy ary misy fiakarana kely ny ambony indrindra aty amin'ny afovoantany 9.0 ka hatramin'ny 20 degré celsius manodidina ny 13 ka hatramin'ny 17 ny motsiraka atsinanany nosy misongadina hatrany fidinana any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny aloha manodidina ny 12 aty Morondava aty any Maheva-Tanàna mafana indrindra hatrany aloha 13 degré celsius. Raha ny toetry ny andro ny alahady kosa indray dia miamalefaka izay tsokany ataontsika hoe alizaizay ny tandrifin-drahona no miserana aty amin'ny faritra atsimo atsinanana sy taolany aro iny mitoetra hatrany aloha ny orana miatoato ny maraina aty amin'ny Antalaha, Ambatsoa sy Analanjorofo. Ny ankoatr'izay kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Eo amin'ny maripana kosa raha ho an'ny alahady mitoetra ho 9.0 ka hatramin'ny 20 degré celsius hatrany aloha mafana indrindra any amin'ny faritra afovoantany manodidina ny 4.20 ka hatramin'ny 7.20 ny motsiraka atsinanana, 30 ka hatramin'ny 3.30 ny motsiraka andrefan'ny nosy, 4.30 kosa ny mafana indrindra dia Maheva-Tanàna hatrany. Makasitraka anao ary nanaraka izay hatramin'ny farany manasanao moa ho amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.